Ny parka zoolozika botanika ny Tsimbazaza ity andamositsika ato ity. Efa tany amin'ny taona 7 no efa nambolena ireo hazo izay heverina fa manamarika any Madagasikara tato amin'ity parka ity. Ny karazan-janak'hazo izay ho fantaritsika eto anio dia hita ato toy ny baobab, ny palissandre, ny andramena, hita ato avokoa izany rehetra izany. Fikarohana moa izany no atao dia tsy maintsy ho jerentsika ny ainga hatrany ampiforoana ireny hazo ireny. Ity izao ny serra. Ny serra dia toerana anankiray ampiarana ny voka-pikarohana. Andeha ao isika hamantatra ireo zanak'hazo ireo. Ny zava-dehibe tena mampiavaka azy dia ny hoe ireo zava-maniry izay maniry any an-tsisy tany hitantsika teto, ny milety apinata izay maniry any amin'ny faritra Atsinanana dia azo ambolena ihany koa aty ampovoan-tany, toy izany ihany koa ny palissandre na andramena, ny baobab izay azo volena tsara aty ampovoan-tany raha toa ka ampiarina ny voka-pikarohan'ny mpikaroka mahakasika izany. Miarahaba antsika mpijery televiziona malagasy, anasananao ny fandaharana. Ampatsivina antsika angamba ny hoe serra, tsy serra araka ny heverantsika azy hoe samy manana ny serrany fa ny mpikaroka ihany koa dia manana ny serrany. Ny serra tsara-pahatsinivina rehefa totale generaly hoe inona moa izany no tena lanjany amin'ny fikarohana ary natao inona izy mialohan'ny hidirantsika ao dia tsara-pahatsinivina ny mpijery televiziona malagasy. Eny ary fiarinantsika ity moa izany no antsoina hoe serra. Izy io zany ny trano fitaratra amin'ny ankapobeny atao ampiasain'ny mpikaroka izy io ahafahana mahazo ny fepetra ilaina hampitombo ny karazan-java-maniry isan-karazana. Izany hoe raha ohatra tsy zava-maniry tsy maniry ety ampovoan-tany ohatra ilay izy dia afaka atao tsara ny mitady le fepetra ao anatin'io serra io ahafahana mampaniry an'izy ety ampovoan-tany. Izany hoe karohana izany izay fepetra rehetra ahafahana mampaniry anazy izay dia ampandalovina ao anatin'ity serra ity izany zava-maniry ambolena azy kianja. Ho jerevantsika rehefa avy eo ohatra ny hoe ny palissandre izay tsy dia tena hitantsika ety ampovoan-tany loatra ny ankamaroany, dia ireny zany no ilaina mandalo ato anaty serra aloha mba ahazo fototra kokoa inoan'ny amin-drano azy amin'ny alalan'ny fambolea-kazo. Ho jerentsika izany ny hoe inona sy inona avy ireo zavatra atao hikolokoloana azy mba hatratrarana ny tanjona dia le hoe zava-maniry azo ambolena ary anantenana vokatra. Fambolea-kazo moa no tena jerentsika atao anatin'ny fandaharana aloha hatreto. Tafiditra ato anatin'ity serra ity izany isika, ity moa izany dia toerana manokana misy température mihitsy ato izay mamaritra ny hafanana izay ilaina amin'ireto zava-maniry ireto voalazantsika teo ny dalbergia. Ity izy ity zao zany ny zanaka dalbergia zao madinitra avina ohatr'izao dalbergia moa palissandre, andramena zany tafiditra ao anatiny daholo. Zao firifiry volana eo zany zao zava-maniry zao zanak'hazo zao. Ty zao le ty andramena ty na dalbergia ty zany zao raha volana sy tapany io nambolena azy ary ny ezahana mihitsy zany hoe nalaina daholo ny fepetra mampaniry azy any amin'ny toerana voajanahary any ireny dia ireny no ampiarahantsika amin'ny ato. Ankoatra le hafanana sy abandona dia eo ihany koa le zava-manan'aina madinika ny micro-organisme zany izay miara-maina aminy dia nalaina ihany koa ireny nampitomboana atao anaty laboratoire dia ampiarahana maniry azy atao anatin'ity tany anireny amin'izao ty. Ny tena zava-dehibe dia ny hoe raha tena fotany zany misy olona mba tena manety eto te hamboly zany andramena zany azo atao tsara ve zany? Izay mihitsy hoe voka-pikarohana voizitsika atao anatin'ny ministère fampianarana sy fikarohana ara-tsiasy hoe azo atao ny mamboly amin'ny ankamaroan'ny hazo manokana anana Madagasikara naiza rehefa voafehintsika izay fepetra takin'izay. Izany hoe isika zany dia manao karazana hoe promotion izay fambolena dalbergia zay aty ampovoan-tany amin'izao fotoana izao ankoatra ny rehefa atao any amin'ny sisy tany ankoatra mahazatra. Tafiditra ao anaty sokajiny hazo sarobidy ny dalbergia, andramena, palissandre, hazo mainty koa moa zany tafiditra ao anatin'ny ao anatin'ny fanaovana fikarohana koa ny hazo mainty amin'izao fotoana zany. Fa hatreto aloha mbola tsy nisy famokarana azy atao anatin'ity serra ity, fa misy ny fikarohana atao sy fitadiavana sy fepetra mampahomby sy ny fambolena azy zay mbola azako izay. Izany hoe isika ohatry ny mahazatra isa atao ministera ny fampianarana sy fikarohana dia mikaroka mandrakariva hoe karazana hazo mba miavaka ny ambolena
mambolentsika ao anatin'ny zavatra io zavatra voafehy tsara ny zavatra mambolentsika ao anatin'izay zavatra zay ao anatin'izany ty palissandre sy zay efa hoe atao mifamokarina azy amin'izao fotoana zao azony olona rehetra atao zany mamboly rehefa voafehy tsara zay zavatra zay efa mamboly isika taloha nanahoana ny fitombony any amin'ny toerana ambolena tena efa namboly mihitsy isika taloha raha ohatra hoe 5 taona lasa zay namboly tany amin'ny faritra Rivono mahony isika dia efa mahatratra 2 metatra mahery ny aviny amin'izao fotoana zao zany hoe raha oharina amin'le fitombony any amin'ny toerana voajanahary misy anazy zany dia azo lazaina hoe tsy mifanalavitra mihitsy fa mety mitombo bebe kokoa raha izy efa voafehy zany le zavatra takiny ao anatin'izay fitombony zay. eto indray isika mahita karazan-kazo hafa raha tamin'ny farantsika nahita milety apilata avy any Inde dia ity karazan-kazo vahiny koa ity izay fikarohana ihany koa no mametraka azy ho azo mambolena eto amintsika inony ty azo ty andremaototany tindanazy ty ndray zany antsoina hoe magadamy izy ity zany azo avy any ivelany araka ny voalazana izay saingy azo atao tsara mambolena azy eto ny antony ambolena azy moa zany dia araka ny efa voizitsika foana hoe efa manao fikarohantsika dia fikarohana izy tombontsoa amin'ny fiarahamonina sy ny fampandrosoana firenena izy ka ao anatin'izay zany ty magadamy ity zay ny voany dia amidy lafo dia lafo any ivelany any amin'izao fotoana izao satria voany io ataovana karazany hoe additif alimentaire afangaro amin'ny resaka gâteau sakafo isan-karazany zany any ivelany any ary tena manan-karena otrikaina be ny voany zany mahatonga azy hoe amidy lafo amin'izao fotoana izao voaina nampidirana azy ty teto saingy efa voafehintsika tsara koa ny fambolena azy amin'izao fotoana izao ny raha vao ohatra misy tsilotsilo zay manko sy tsilo maranitra maranitra hoe tanana fatandrina ny zavatra anankiray tiako antanina dia ny hoe maritra afriny izy ty no manao vetivety any eo manomboka eo amin'ny faha-efa taonany eo zany izy raha ohatra voakarakara tsara dia manomboka mamoka foana dia maharitra hatrany amin'ny 30-40 taona any izy dia mamokatra foana any amin'ny efa faha-20 taona izy fa manomboka mihena mifokatra mbola mamokatra izy fa manomboka mihena fa eo amin'ny faha-5 taona hatrany amin'ny faha-20 taona any izy zany dia mamokatra foana tsy dia tena mila fikarakarana be loatra fa tena ioty fotsiny eo anaty arbre mihitsy ity zany fa tsy arbre izy arbre le izy satria mahatratra hatrany amin'ny 15 métre zany ny zao fivolana nambolena azy reto zao ny volana izy zao volana ny fepetra manokana mikasika an'izy ity mitovitovy amin'le palissandre hitantsika teo hoe samy misy mampiavaka azy io zany ny zava-maniry rehetra dia misy foana ny mampiavaka azy misy ny tena isan'ny mampiavaka azy zany dia hoe inona ny karazany zava-mananaina madinika ivelomany miaraka velonamina dia ity zany tsy mitovy amin'le palissandre teo ny karazana zava-mananaina madinika miaraka velonamina fa misy ihany koa zay dia zay zany efa nijirena manokana dia efa nampiarahana mambolena amin'ny ihany tokoa zay zavatra zay ny faritra efa hitan'ny mpikaro avy hoe aiza ny faritra mety azy iny na efa niriny amin'izao fotoana izao ny faritra efa misy mamboly maromaro zao amin'izao fotoana faritra Moramanga iny faritra loatra mangoro iny zany amin'ny axe ny 44 iny efa misy mamboly amin'izao fotoana izao zay maniry dia maniry izy amin'iny fa azo atao ihany koa mamboly azy na tia mpivoatany avo aty hoe ny axe na iny koa zany afaka atao tsara mamboly azy ny voany zany no akana karazana tsilo moa zany na hanitra hoentina laro-tsakafo ny voany no akanan'izay laro-tsakafo zay voany zay boribory ngezangeza zay ihany izy mandeha amina kilao ny fivarotana azy amin'izao fotoana izao ary tena amin'ny vomarako to hoe lafo dia lafo ny kilao izy hazo anankiray izay tena anisan'ny amantaran'ny olona Madagasikara manana ny lanjany na eo amin'ny lafiny fizahantany na eo amin'ny lafiny fikajiana ny tontolo iainana ny baobab toy izao ny zanany misy ato ary ty hazo ity dia atao hoe hazo manana anjara toerana lehibe any amin'ny faritra tsy mandrefa Madagasikara iny moa zany tena ilany andrefana no tena ahitana azy hatrany Mahajanga hatrany Morodava any ahitana azy avokoa ohatra zao ny Andohany reny ny fantanina voalohany dia ny hoe nanahoana ny nahatonga azy ohatran'ity voany ihany koa zany nakana azy ty voany ihany koa no nakana azy ary io mitovy an'le voalaza momba ny palissandre teo ihany dia hoe rehefa voafehintsika rehefa any mpikaroka zany no mahafantatra hoe inona fepetra takin'le zanakazo dia azoko mbolena tsara izy natia zany hoe tsy mety nidina ny toerana mihitsy zany aloha namantatra hoe inona tsy maintsy nakana mihitsy nijery le tany an'iriny dia nijerevana hoe inona avy le zava-misy eo anatin'le tany an'iriny ao dia iny zany no ezahana fianonana izay fipetrahazay aty anaty sera aty anaty laboratoire dia zay no mahatonga azy hoe afaka maniry tsara izy amin'izao fotoana izao
baobaba dia tena maharitra raha ny fahitana azy satria izy efa mitsoko lehibe moa zany no hita fa manahoana ny fitombony raha miohatra amin'ny zava-maniry hafa tanjontsika moa zany dia eo amin'le hoe le izy vao maniry mbola kely iny zany no tena hatsaraina ny fitombony amin'izay izy rehefa avy kosa izy mbola tsy voafehitra hoe tena iny fa dia tena tombo aingana be zany ao anatin'izay zavatra zay rehefa izy lehibehibe iny zany fa ao anatin'ny hoe herintaona roataona efa telo taona eo izy dia eo zany fihezitsika hoe mba azo fototra tsara izy ao anatin'izay zavatra zay mba tsy ho faty intsony dia mitombo mentalana izy amin'ny ankapobeny zany. Reto zava-maniry zay hambolena reto inona ny tena hoe arovana mba hanana zay fitombona tsara zay eo am-piantoana? Io moa ohatran'ny zava-manan'aina rehetra mila fantarina hoe inona ny tena fomba fiainana, inona ny zavatra takiny. Dia amin'ny ankapobeny ny zava-maniry zany ao anatin'ny tany io ny tena zavatra takiny ankoatran'ny hafanana sy ny rano dia ao anatin'ny tany eo misy otrikana tedaviny eo misy zava-manan'aina hafa miara-miana aminy eo dia ireny zany no karoa ampikariko iny avy le zavatra ireny dia ireny no ezana omena azy. Ny baobaba moa raha ohatra ny eo amin'ny toerany rantany tsy dia tena hoe zava-maniry ohatsika Madagasikara mbola ahitana azy io any ivelany sa eto ihany no ahitana baobaba? Raha tsy diso ny fitadidiako dia misy any Afrika sy any Aostralia fa ny ankamaroany kosa dia eto Madagasikara misy karazany maromaro eto amintsika 700 valo isy raha tsy diso fa ny ankamaroany zany dia eto amintsika ny tena misy azy. Misy any avaratra, misy any atsimo andrefana koa voalaza amin'ny teo fa eto ampovoantany zany mbola vitsy ny mamboly azy fa isika so isan'ny mamboly ny Rivomanga fa tena moribory be zavatra ambolitsika zao eto amin'izao. Amaranantsika azy rehefa totalie général inona no amehezana ny mety ho avy ny fambolekazo amin'ity taona 2020 ity raha izay voka-pikarohana hambolena izay no resahana? Ny ho avy ny fambolekazo ny ho an'ny ministeratsika nga monola teneniko dia tenena verina foana le izy hoe isika rehefa mamboly dia zavatra mba hisy fiatraikany amin'ny fiainan'ny fiarahamonina amin'ny fampandrosoana ny firenena ny zavatra atao zany hoe ny hazo ambolena zany dia ilain'ny fiarahamonina ankoatrany hoe fiarovana ny tontolo iainana fiarovana an'ireo hazo ireo dia hazo ilaina zany no ambolentsika amin'ny ankapobeny ary hazo voafehy tsara ny fambolena azy. Zay foana zany no voizitsika atao ministera fampianarana sy fikarohana ara-tsiansa hoe zavatra ilain'ny fiarahamonina ilain'ny fampandrosoana ny firenena ny zavatra ataontsika ao anatin'izay fambolekazo atao ihany koa. Tapitra ny fandarantsika fotoana izay namantarantsika karazan-janakazo anankitelo miainga avy amin'ny voka-pikarohana izy ireny dia karazan-kazo izay maniry any atsisy tany dia azo atao tsara noho ny voka-pikarohana ny mamboly azy aty afovoan-tany indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny fambolekazo izao. Izay ny fandarantsika androany manome fotoananao amin'ny herinan'io toy izao indray mametraka manam-piaona toko klasy toko.